Ampitavana fento kilasy tompoko vavy no hitondrana ny arahaba atao anatin'ity fandarana natokana ho an'ny fanatanjahantena eto amin'ny TV Plus Madagasikara ity fanaraka ao isaky ny alahady amin'ny eninora ariva tahaka izao mazava ho azy fa isongadina ny resaka lalao baolina kitra ny championnat d'Afrique des Nations ny CHAN 2024 efatra amby roapolo sy roa arivo ao anatin'izay fantatsika rehetra ihany koa fa dia laharana faharoa i Madagasikara ny Barea Prima ao anatin'izany izany hoe tsy nahazo an'izay amboara izay fa naizana aty izany dia ometsika n'izay honneur ho an'ny ekipa rehetra izay ny Barean'i Madagasikara. Fantatsika ihany koa fa andalana fitsenana makotrokotroka amin'izao fotoana izao ny Barea Madagasikara hiazo etsy amin'ny kianjan'ny Barean'ny Mahamasina. Ao anatin'izany ambiance rehetrarehetra izany no hitondrana antsika ato anatin'ity fandaharana tanjaka ho an'ity faran'ny volana aogositra ity ihany koa raha ny fantatra dia efa tany ivandry 10 minitra lasa teo izay ny fiarabe nitondra n'ireto ekipa pirenena malagasy ireo miaraka amin'ireo mpanohana azy fitsenana ihany koa dia makotrokotroka tahaka izay nanomboka teny Ivato nahazo an'iny lalana tsara sotra rehetra iny ary nambarako teo fa eny Akorondrano no misy an'izy ireo amin'izao fotoana izao hoarahantsika ny atao hoe ambiance samihafa ny iainana nanomboka tany amin'izay fitsenana izay hatramin'ny izao fotoana izao iarahantsika amin'ny Mika Randriambonilaza sy Yarfidy Rakotomanala izay manaraka an'izay ihany koa. Vahoaka marobe ny manamorona ny lalana rehetra amin'izao fotoana izao izay lalovan'ny Barean'ny ke Madagasikara faly ny vahoaka midera sy mioby misaotra an'ireto ekipan'ny Barean'ny ke Madagasikara ireto dia mitoy dia miala ety Ivato amin'izao fotoana izao mandeha mihazo amin'ny tsara sotra iny dia mandeha mitandahatra ihany koa ireo olona marobe dia ny fiara marobe ihany koa izay mitondra ireo délégation rehetra izay tonga tamin'ity anio ity avy niatrika izay CHAN izay tamin'ity vahoaka mandray ihany koa andreo délégation ihany koa araka izany dia fen'olona tena fen'olona ary dipoka faliana tanteraka ireto vahoaka marobe ireto mitsena nreto any Madagasikara ireto ataka izany ny ambiance ety amin'ny toerana rehetra izay lalovan'ireto ekipan'ny Barea avy niatrika amin'ity fifaninanana nasional ireto izany. Zotra moa zany ny dia nreto Barea reto amin'izao fotoana izao hiazo ny lalana tsara sotra iny mialety Ivato mivoaka eny tsara sotra eny ny dian'izy ireo amin'izao fotoana izao ary dia orakoraka no izan'ireo olona marobe manamorona ny lalana azy ireo amin'izao fotoana izao amin'ny toerana rehetra izay lalovan'ny tany kafaliana ny rehetra ny orakoraka misaotra miverina ny vokatra tsara azy nyreto antikely malagasy ireto izay mitondra avo izany voninahitry Madagasikara izany mitraka tantara vaovao ho an'ny baolina kitra malagasy ihany koa. Tsena manokana ny Barea ho an'ny androany nanao aloha ny hafaliana tao aorian'ny vokatra azo inona ny teny viraritso ho an'ny Barea. Faly tena faly na reny ary ny vokatra dia tena faly fa mirarisoan'ny Barea rehetrarehetra misy koa ny misy nana
nanana namoy ireny tao dia mirary finoana anazy fa mankasitraka ny Barea rehetrarehetra mankasitraka an'ireo Loko manokana avy amin'ilay maitso fotsy mena sa hoe ahoana tena zao mihitsy nanaovana fa tsy hoe dia nampiady loko atranao fa hoe Barea no any Madagasikara manana anazy Barea manohana anareo foana zay dia miara-miory amin'izay ory zay eto foana zay manohana rehefa mandeha match. Sotanareo zany fa tena nisy fezahana be tafakatra finaly tsika ela misy malagasy zay vao tafakatra finaly dia mankasitraka anareo. Alefa Barea! Alefa Barea! Transport! Adesso fai sono una Batla petero. Tanto non con amici non lo Dai. Nani io to quello non sa sa tu. Non te ne andala te. Adesso fai sono non di Natati. Aty afaka sempre. Ti fanno to con amici le foto non buone te na pare. Satria akaiky. Ona fahitana reo andreny le bol reny. Ilay be ilay izy na roso telo ara nefa nanao ry zareo okey be maka anazy foana zay. Coucou. Sota to. Adesso fai sono non te ti Ay, zay avy ety Fatianka. Anao fahitana le foto Tena nafinatra eny misy malailaka fa tena mahafaly zany le hoe tsika zany efa tena ao anatin'le hoe mandresy amboninahitra satria tsika anisan'le finaliste dia tena faly satria efa mba reharehantsika zany hoe tafakatra finale zany efa tena mahafinaritra. E noi siamo mangiando a canto un gruppo sei na pireneen zo e fanno manna manokana mihitsy vele izy. Ie, fanomanana manokana sy le izy fety-pirenena malagasy satria fetin'ny malagasy zany le faharesena zany dia Alefa Barea fanomanana manokana. Efa ela mihitsy zany eritreretoranteka. Efa ela aloha zany mividy atiaka azy ty elaela kely iny teo 2 semaines teo. Nomanina ho amin'izao mihitsy. Tamin'ity Barea ty. Anao fahitana le foto. Le vokatra natao hoe resy roso telo araka faly foana satria resy amboninahitra. Zao nahitana an'itony autocollant fitiavana manokana ho an'ny Barea toko Barea alefa foana fa toy izy foana fa mahafinaritra dia misaotra betsaka amin'ny malagasy dia courage foana sandrikely zay roro anao manokana toy izy fa milay. Anatin'ny fitsenana ny Barea hatrany isika amin'izao fotoana izao ny atao hoe cortège moa zany dia mbola any Akorondrano any raha ny fahinona azy amin'izao fotoana izao mbola amin'ny tany fizotra any izany cortège izany fa ny tia Mahamasina ihany koa eto amin'ny kianja Barea izay andraisana azy ireo mitalakotrokotroka ihany koa amin'ity anio ety dia efa tena tomefolona tokoa ety amin'ny kianjan'ny Barea ety amin'izao fotoana izao mitandahatra ireo olona marobe hiditra zany kianjan'ny Barea izany ao anatiny ao moa dia efa misy ny fanentanana maro isan-karazany andraisana an'izay Barea zay amin'ity anio ity ary dia manomboka miditra tsikelikely ny olona amin'izao fotoana izao ato amin'ny amin'izao fotoana izao moa zany dia nilahatra ny olona hitantsika arak'izao mitandahatra hiditra ato amin'ny kianjan'ny Barea fa tena tomeko olona ny ato anatiny efa miditra fa ny ao avelany eo ihany koa dia araka ny nahitantsika azy tao dia filaharana be ho an'ireo olona izay tonga eto amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina hitsena andray makotsokotsoka an'izay Barea izay amin'ity anio ity ao anatiny ao mandeha fanentanana maro isan-karazany efa orakora
tsorakoraka ihany koa ny ao anatin'ny kianjo amin'izao fotoana izao tahak'izay ny ambiance ity amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ity amin'izao fotoana izao hiditra amendalana eo moa izay rehefa tena tonga ity toerana ny ireo mpilalao amin'ity ora ity. Ireno atao hoe ambiance ao anatin'izay fitsenana ny ekipa pirenena malagasy izay nanomboka teny Ivato ary narahantsika tonga hatraty Mahamasina teo izay Mikeran'Embonolaza sy Arfidra Kotomanalina no niaraka tamintsika ao anatin'izany Mikeran'Embonolaza izay hitantsika teo fa mbola faripeo amin'izany fanohanana ny Barea Madagasikara tamin'ny fanarahana izay lalao famaranana ny tranga omaly izay marobe ireo atao hoe fan zone na ny toerana izay nanarahana izay lalao ny fanaova Madagasikara sy Maroc izay tamin'ny omaly nanomboka tamin'ny 9:00 tao hoe betsaka ny fihetsepo tao anatin'ireny ndeha arahantsika vetivety aloha hoe ny fintiny zany lalao izany tamin'ity lalao famaranana tamin'ny championnat d'Afrique des Nations 2024 ity. Ny adiny lalao teo amin'ny famaranana ny Maroc sy Madagasikara nandritra ity tranona 4:20 ity lalao mafana sy nahazoana mpijery fihetsepo isan-karazany natao teto. Tsela taorian'ny fanombohana tamin'ny minitra 5 dia nahita ny baolina voalohany Madagasikara ka nitarika tamin'ny Sarainy Ohatra naprehitra amin'ny fanantenan'ny Barea zany ary nahazo hery vaovao teo amin'ny kianja. Towards Gregos, who stayed central, up towards Fairley, who has a shot, and it's an enormous shot! It's an incredible shot! It's an opening goal of wonder, a collector's item for Madagascar, and the dream is not only alive, but the platform for victory is there from the earliest minutes. Madagascar get to celebrate a moment of sumptuous splendor. Vadika nefa ny toetra rasy satria teo amin'ny minitra 17 dia nanasahala isa i Maroc ka lasa raisiray. Niverina tamin'ny lalao ny rotonta ary nandeha nanindry tsikelikely mpilalao ny Maroc. Taking quickly, Baba into the area, the header is good and Morocco equalised. The man with the most assists in this tournament has finally been rewarded with a goal. Youssef Mehri strikes with a brilliant header. We're back on level terms in Kasarani. Noho ny akaiky ny fiatoana kely, minitra 4:20 dia nahazo baolina faharoa indray Maroc ka nitarika tamin'ny Saray sy roa ny orohoro mpijery saingy mbola niezaka mafy ny Barea. Looking to be competitive. Great chance here, and it's tucked away by Morocco. Beautiful, beautiful build-up play again. The delivery has come from the right, and the man who's been leading the scoring charts for the longest time at this tournament eventually has goal number 5. Tamin'ny minitra 20 dia tsy nety io resy mora foana Madagasikara ka nampifandantsy indray ny isa roso roa niverina ny fanantenana sy ny feon'ny mpanohana. Making history with the need to keep their players calm. It's on here and it's going to be Poto. Can you believe it, off the bench again? Toki Niaino scored against Central African Republic. Sy niandrela nefa i Maroc satria teo amin'ny minitra 20 dia nahitana fahafahana indray ry zareo ka nahatafiditra baolina fahatelo nampivadika ny isa roa sy telo. Morocco squad. Islam Louis off his line. It's going to be a screamer, potentially to win it. Half a dozen goals in the tournament, and that is unbelievable. This game started with a stunner from Madagascar and might have finished. Ny farana tamin'ny fandresen'ny Maroc ny lalao ary nahazoana isa feny telo ka mbola hitady ny fahaiza-manao sy tanjaka vaovao kosa Madagasikara amin'ny lalao manaraka. Dia nisa 3-2 koa no nitondra ny amboara ao an'ny Maroc fantelo no nibatan'izany amboara zany ity firenena marokana ity asitsika fair play rahantsika ny fibatan'izy ireo an'izany amboara izany. Voaositra ho tompondakan'ny championnat d'Afrique des Nations natranona ny 2024 natao tany Kenya ny ekipan'ny Maroc taorian'ny fandresena azy tamin'ny lalao famaranana. Nisongadina ny fahafinonan'ny mpilalao sy ny fahaiza-mitantana ny mpanazatra ary ny firaisan-kinan'ny ekipa nandrindra ny fifaninanana. Tamin'ny lalao famaranana dia nahazo fandresena ny Marocanina ka nahafahany nitondra ny amboara lehibe hivirina fantelony any amin'ny fireneny. Totosa tamin'ny lanonana mahetrihetrika amin'ny fanolorana ny amboara ary notrono ny mpitondra avy amin'ny Confédération africaine momba ny baolina kitra na ny CAF
manam-pahefana maro ary ny mpakafy tonga nanotrona. Naneho ny hafaliany ireo mpilalao sy ny mpanazatra ary nakasitraka ny ekipa pirenena rehetra nandray anjara tamin'ny fifaninanana. His Excellency Dr. William Ruto, President of Kenya, Gianni Infantino, the FIFA President, being ushered by Dr. Patrice Motsepe, the CAF President. Mohamed Rabi Rimat of Morocco receives the trophy. Champions for a third time, the most successful team in the history of the African Nations Championship. Morocco, after a stunning 3-2 victory over Madagascar here in Nairobi, can celebrate. For the winners, this is a time to savour. They've excelled on the pitch, they've conquered a tournament and they've claimed a trophy. But they've triumphed over more than a football team here. They've roused a country and thrilled the continent. Ao anatin'ny fifaninanana tahaka itony ihany koa no hanolorana ny amboara ho ana mpilalao maro samihafa izay atao hoe mendrika tao anatin'izany na ihany koa ireo ekipa pirenena izay mendrika nandritra eneny championnat d'Afrique des Nations taona 2024 iny raha tsika tao anatin'ity fanadihadiana ity anisan'ireo mpilalao mendrika tao anatin'izany fifaninanana izany. Ireo mpilalao nisongadina tamin'ity tranona 2024 ity totosa atao Kenya fiadina ny tompon-dakany Afrika ho an'ny mpilalao an-toerana na ny tranona 2024 ny faninana tamin'ny fomba nafinahitra ny ekipa pirenena ary maro ireo tanora mpilalao no niseho sy nampiseho ny talentany. Voalohany dia nahazo ny anaram-boninahitra ho meilleur buteur nampamono baolina betsaka indrindra i Oussama Lamlioui avy any Maroc nataviditra baolina enina nandritra ny fifaninanana. Isan'izany baolina roa nandritra ny lalao famaranana niaty tamin'ny Madagascar. Maro-boninahitra lehibe indrindra dia ny hoe meilleur joueur du tournoi izay lasany Mohamed Rabi Rimat avy any Maroc ihany koa. Izy ny tena fototra ny lalao sy ny mpamorona hetsika nandritra ny fifaninanana indrindra tao anatin'ny ady manohitra ny Angola sy Tanzania. Tetsakila ny meilleur gardien du tournoi na ny mpiandry satobi tsara indrindra ity Marc Diouf avy any Senegal izay naneho fahaiza-manao tsy tambo isaina tamin'ny fiarovana sy ny famonjena baolina sarotra. Ity tranona 2024 ity dia naneho fa mbola mivoatra hatrany ny baolina kitra afrikanina ary maro ny talenta vao misandratra izay mety ho avy mamiratra ho an'ny kontinanta afrikanina. Ireny no anisan'ny mpilalao mendrika tao anatin'izany fifaninanana tranona 2024 izany anisan'ny nampametra-panontaniana ny maro moa nahoana no tsy mba ny mpiandry tsatoby malagasy tolotaona nahazo an'izay atao hoe meilleur gardien de but izay nefa ity mpiandry tsatoby malagasy ity dia intelo miataona no nahazo ny homme du match tao anatin'izay fifaninanana izay tsetratsetra tsy haritra ihany no ilazana an'izany tsy natao apalahelo akory fa naizana izany eo foana ny malagasy nanohana ny reto ekipa pirenena ireto samy nanana ny fomba nakalazana samy nanana ny fomba nanohanana an'izany ekipa pirenena izany ny fano zao no resahako teo nisy teny tokantrano tsirairay avy tany nanomana fety kely ho fijerena an'izany lalao ny Maroc sy Madagascar izany rahantsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity indray ireo atao hoe réaction sy ny fanomanana tao anatin'izany fijerena ny lalao famaranana ny tranona 2024 izany. Naray fota amin'ny malagasy maneran-tany ireo malagasy monina amin'ny faritra DMV, Washington DC, Maryland and Virginia nijery lalao amin'ny Barea tao amin'ny Alexandria. Tsy nijery baolina fotsiny izy ireo fa nanao hetsika manokana nohanana ny ekipa nasionaly malagasy miaraka amin'ny fametrahana sy fandraisana anjara ny Ramatoa Masoivo malagasy sy ny ankohonany. No manana manokana ao amin'ity fotoana ity ny sakafo malagasy ary nanomboatra t-shirt alefa Barea manokana mihitsy ireo mpakafy ho marika ny fitiavana sy ny firaisankina amin'ny ekipa. Naneho hafaliana sy firaisankina ireo tonga samy niaiky fa niakatra ny leta sy ny fahaizany Barea amin'ny lalao
ary tena ndefa afatra firaisakina sy fanohanana ho an'ny ekipa izy ireo miaraba sy mampirisika hatrany ny ekipa ny Barea. Ity hetsika ity dia manam-porofo fa n'aiza n'aiza misy azy dia mitambatra sy manohana ny tanindrazana hatrany malagasy rehefa miakatra antsehatra ny lokon'ny Madagasikara. Amin'izao raha risatsika izao dia mbola any akoron-drano eny amin'ny logistika pétrolière amin'ny Enora sy fahefany izao ny atao hoe cortège ny fiarabe izay mitondra ny reto ekipa pirenena malagasy reto izay azo etsy amin'ny kianjan'ny Barem Mahamasina izay anatotosana izay fanomezam-boninahitra anireto ekipa pirenena malagasy reto izay ho arahantsika atao anatin'ny page Facebook ny TV+ Info ny toyan'izany rehetra izany fa izay koa nivadiantsika amin'ny taranja hafa dia ny marathon international izay hototosaina ny 20 sy ny 20 ny volana oktobra ho avy izao ihany koa izany fanatanjahantena izany ary miavaka izy amin'ny tindray mitoraka ity satria hiaraka ao ny fanatanjahantena sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Hotanterana amin'ny volana oktobra ho avy izao ny 20 sy 20 ny marathon iraisam-pirenena eto Antananarivo fandarana lehibe tsy mikendra ny fanatanjahantena fotsiny fa mikendra koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Ity hetsika ity dia faha-20 taonany ary isan'ny tena mampiavaka azy amin'ity taona ity ny andiany maharitra sy tompona andraikitra azy. Ny Vision Madagasikara miaraka amin'ny World Trade Center Madagasikara no mpiara-manatotosa amin'ny Ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Araka ny fanazavan'ny mpiarakara ny marathon iraisam-pirenena dia anana lohahevitra journée sans pollution na andro tsy misy faharotona. Diaka izany fa miaraka amin'ny fanatanjahantena isy ihany koa ny hetsika fanabeazana sy fampatsiahivana ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Azakazaka lehibe telo no tanterahana ny voalohany 2.7 kilometatra sasany nalaintsona hoe marathon lehibe. Faharoa ny azakazaka eco 10 kilometatra izay mampifandray fanatanjahantena sy ny tontolo iainana ary faran'ny azakazaka fianakaviana 2 kilometatra ho an'ny ankizy sy ny ray aman-dreny. Tanjona hoe mpikarakara dia tsy vitany ampiroborobo ny fanatanjahantena ihany fa ny anentana ny vahoaka malagasy ianana andraikitra ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fanamafisana ny ala sy ny fanomezana azo vaovao. Akoatra ny fanatanjahantena dia isy ihany koa ny atrikasa ny fampiratiana ary fifanakalozana na ho fanabeazana ny tanora sy ny ankizy amin'ny resaka tontolo iainana. Atao ihany koa ny fanadihadiana sy ny fanaraha-maso ny rivotra amin'ny alalan'ny fitaovana manokana sy senseur napetraka amin'ny toerana isy ny azakazaka. Afaka jerena mivantana amin'ny solosaina na amin'ny finday ny vokatra ka ahitana mari-pamantarana toy ny kalitaon'ny rivotra, ny CO2 ary ny loto hafa. Raha ny fanambarana nataon'ny tompona andraikitra ny Vision Madagasikara dia fanamby lehibe ny malagasy rehetra ity hetsika ity. Manampy izy fa ny fahasalamana sy ny tontolo iainana dia tsy azo sarahana amin'ny fanatanjahantena sy ny fiainana andavanandro. Misokatra ny fisoratan'anarana amin'ny internet, ny mikarakara dia manentana ny olom-pirenena tsirairay handray anjara na amin'ny mampiazakazaka na mampijery na mampanohana ny tontolo iainana fotsiny aza. Tena tanjona zany dia ny ahafahan'ny rehetrarehetra eto Antananarivo sy ny manodidina hiaraka hanao fanatanjahantena sady hiaro ny tontolo iainantsika hiara-iasa hiaro ny tontolo iainana. Dia le marathon teo araka le teny teo ho an'ny fianakaviana na ny ankizy na ny ray aman-dreny zany afaka manao an'iny daholo fa mariako fotsiny fa misy loka daholo misy loka ary tena tiana many azo atao hoe tena loka tena goavana zany raha mbola samy marathon nisy hatramin'izay ty andiany faha-20 ho tanterahana amin'ity taona 2020 sy roa arivo ity. Dia izay ihany koa ireo vaovao nisongadina ho an'ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity iverinan'olitra ny fandarana indray Mikael Andriambololaza sy Romy Hermanana amin'ny heriny anio tahaka izao tanatin'ny fandarana tanjaka fanaraka ao isaky ny alahady amin'ny 9 ariva ny tendraka kosa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka ny veloma toko.